izy no mitondra ny Hiran'ny Fiandohana. Lazaina fa teraka avy amin'ny fofonaina voalohan'ny ranomasimbe izy. Tamin'ny fotoana mbola nianaran'izao tontolo izao niaina. Ny vatany dia toy ny katedraly velona, ny manga lalina ho fahatsiarovana ny lasa, ny mainty ho mariky ny tsy manam-petra, ary ny hazavana voasivana ho fahendren'ny lalina. Tsy maimaika izy, fantany fa mpinamana ny fotoana sy ny faharetana. Ary inona ve izany ovitra izany? Sady toa mahazatra no hafahafa ihany koa. Ako ny lasa efa saika adinontsika, tifitry ny tabataban'ny fiainana sy ny rotoroto. Feo izy io, fivotrovitra fampatsiahivana ho an'ireo izay mbola mahay miaina. Ny razana no mampianatra fa ny helana dia mitondra ny tantaran'ny fiandohana. Mandalo ranomasina eo ny vavaka tranainy, mamaditra ny aina rehetra ho iray. Milentika any amin'ny antsana tsy misy tahotra izy, mitsidika ireo toerana tsy hidira ny hazavana, ary miakatra indray mitondra ny fofonaina, ary mampatsiahy antsika izy fa azo kitihana ny lalina, nefa tsy voatery very ao anatiny. Rehefa mahatsiaro irery ny fanahy dia misy eo anatin'ny fahanginana izy, toy ny feo lavitra, votrovitra miadana, na bitsika milaza hoe isan'ny rehetra